Aleluia. Anandratra anao aho ry Andriamanitra avy indrindra o. Satria velona sy mahery anao ary misy anao. Ho avy anao Jesosy. Hitsara anay zanak'olombelona tsiraray avy. Ry havana. Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho. Ary manasa anao hiara hivavaka amiko satria ny Tompo izy rery ihany no afaka ahatanteraka izao fijoroana vavolombelona izao. Ary izy rery ihany koa no afaka iverenantsika tsiraray avy mba ho tafidirantsika any an-danitra rehefa ho avy ny fotoana. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao. Jesosy misaotra anao satria mbola nomenao tombonandro ahavelomana izay. Maro Jesosy nefa tsy tratra izany intsony. Maro ireo efa maty. Maro ny efa any aminao. Ary maro koa ireo any amin'ny hafobe. Jesosy izahay dia mbola manana tombonandro hiantsona ianao. Ka izany Tompo no mahatonga anay hitady anao foana Jesosy. Jesosy malalo. Mangataka aminao aho amin'izao ora sy fotoana izao. Satria Tompo anambara ny fahatsaranao, ny afatra fampitandremana izay nasehonao tamiko. Tompo, mangataka ny fanahy masinao hitaridalanay. Ka ny nofy rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Oka mihitsy anao fanahy masina no hiteny. Satria izao dia fitaovana fotsiny ihany. Mangataka anao koa fanahy masinao hikasika ny olona tsiraray avy izay are izao video izao. Satria fanahy masinao ianao no jiro afaka manazava anay. Ka voninahitra ho anao irery ihany ry telo fa iray. Amen. Anio dia hitantara nofy anankiray aminao nofy izay nasehoan'ny Tompo tamiko ny amin'ny Fara Andro. Alohan'ny hitantarako azy dia misy tenin'Andriamanitra asain'ny Tompo ho vakiako. Anamarinana tsara fa ho avy tokoa izany Fara Andro izany ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny rahon'ny Lanitra. Ka ho vakiantsika ny ao amin'ny Matio 4:4 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:30 dia ho vakiako izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo dia ho Maizina ny masoandro ary tsy ahazava ny volana. Iraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana ary hozongozonina ny herin'ny lanitra. Amin'izay no iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny ZANAK'OLONA ka hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary ahita ny ZANAK'OLONA avy amin'ny hery sy voninahitra lehibe eny amin'ny rahon'ny lanitra izy. Ary aniraka ny anjeliny izy miaraka amin'ny feon'ny trompetra mafy ary izy ireo dia anangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazan-tany 4 hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Amen. Io tenin'Andriamanitra io dia manambara fa alohan'ny Jesosy hivoaka eo amin'ny rahon'ny lanitra dia iseho ireo zavatra ireo. Izany ry havana no nanomezany Tompo ahy io verse io alohany hitantara aminao ny zavatra niseho. Ny andininy 7:20 dia mivaky toy izao hoe averiko kely amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo dia ho Maizina ny masoandro ary tsy ahazava ny volana. Iraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana ary hozongozonina ny herin'ny lanitra. Ry havana, alohan'i Jesosy ho avy
dia efa misy fahoriana mafy be iseo eto ambonin'ny tany. Efa ao anatin'ny fiandoham-pahoriana isika izao raha mijery ny zavatra miseho eran-tany. Miangavy ianao amaky an'io Matthieu 24 io manontolo. Dia io verset io 5:20 io manambara hoe dia ho amaizinina ny masoandro. Ho amaizinina ny masoandro. Ary tsy hazava ny volana. Iraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana. Ary ho ozongozonina ny herin'ny lanitra. Amen. Nampanofy ahy Jesosy tamin'ny taona lasa andro atalata 7 ny volana marsa 2021. Satria isika izao volana marsa ihany koa. Zany hoe efa ho herintaona mahery kely zany. Satria andro vitsy fotsiny no efa niotra ny amin'ny 7 ny volana marsa. Ny nofy nasehoan'ny tompo ahy tamin'io andro io. Hitako tao anatin'ny nofy izahako niaraka mandeha amin'ny fianakaviana anankiroa akoatra ny ato tokantrano zany dia tao anatin'izany koa ny zanako vavy ny ara-dalana tamiko teo ihany koa. Dia noho mamindra zany izahay ireo, zany hoe teo amin'ny 4 teo zany no isanay, dia ny zavatra hitako, ny zavatra niseho dia maizina tanteraka ny tany aman-danitra araky ny fitenitsika. Satria tena hita mihitsy hoe maizina, tena maizina tanteraka zany ny manodidina rehetra. Ary misy rivotra mifofofo tsy hay hoe avy aiza ny viany rivotra io, fa ao anatin'ny aizina. Ary hitako fa ny arabe dia mitresaka, zany hoe misaraka zany ny tany. De hita mihitsy hoe maipotika zany io arabe hitantsika io de tena hoe mitresatresaka mihitsy zany ny eo aloha, hita zany hoe misokatra zany le tany. Dia maizina tanteraka ny manodidina. Dia arak'ilay tenen'ny tenin'Andriamanitra eto ry havana hoe ho amaizinina ny masoandro. Tena maizina tanteraka. Tena maizina tanteraka. Ary le tenin'Andriamanitra dia miteny koa hoe ary tsy hazava ny volana. Iraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana. Ary ho ozongozonina ny herin'ny lanitra. Za tsy nahita mihitsy hoe tsy mazava intsony ilay volana. Ary za tsy nahita mihitsy koa hoe iny fa niraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana. Fa ny fahamaizinana tanteraka tao anatin'ny nofy nasehoan'ny tompo ahy. Fa ny zavatra hitako dia tena mihitsy hoe tresatresaka mihitsy zany ny tany. Zay zany ny zavatra nasehon'ny tompo tamiko. Dia noho namindra zany izahay. Dia za zany tao anatin'ny nofy io hoe andeha aka ny zanako lahy. Tsy haiko hoe taiza ny toerana nisy anazy satria zay fotsiny zany no nampahafantarin'ny tompo ahy tao anatin'ny nofy. Le zanako vavy efa teo. Ry havana, ny zavatra niseho de izao. No nefa mandeha izahay dia nitodika ako ilay olona anankiray tao amin'ny fianakaviako. Hitako fa tavela kely any arindrina satria tsy afaka mandeha aingana. Dia niandry azy ako. Ary natsotrako ny tanako hoe hitantana azy. Teo ampanotsorako ny tanako ao tompoko. Dia tratra ilay tafio-drivotra be ny tarehako eniko mihitsy hoe nakasika ny tarehako ilay tafio-drivotra tena hoe le manapotika ny tany zany. Ao anatin'ny aizina io. Ry havana, tsy afaka monjy fanahan'izaniza isika. Tsy afaka monjy ny avantsika na ny ankonantsika isika tompoko. Jesosy irery ihany ny adiditsika dia mitory amin'izy ireo. Manambara ny fahamarinana amin'izy ireo. Fa tsy afaka hiandry, tsy afaka hitady aniza na iza isika. Fa manoro ny lala marina eo anatrehan'izy ireo.
dia an'izy ireo ny safidy raha andray an Jesosy na tsy andray an Jesosy. Ny antsika tsiraray avy eo anatrehan Jesosy no mila metrahantsika fanontaniana hoe ho tafakatra ve isika? Ho tafakatra ve isika sa tsy? Satria amin'io fotoana io dia tsisy akiandriandry. Tsisy akiandriandry. Fa efa vita, efa mihidy ny boky ny fiainana rehefa iverina Jesosy. Izany eritreritra hoe mila alaiko eo akaiko ny zanako. Ilay zanako vavy mbola teo akaiko. Ary ireo avako anakireo teo akaiko kokoa. Fa ny iray taraiky kokoa. Dia zay na tonga ny tompo nampafantatra tamiko. Fa isika izany dia tsy afaka anao na inona intsony rehefa tonga Jesosy. Rehefa maneno ny trompetra, rehefa iseho eny amin'ny lanitra Jesosy tsy afaka anatsotra ny tanantsika amin'ny havantsika intsony isika. Mila isika tompoko mijery ny lanitra amin'izany fotoana izany. Mila isika mandoalika dia miandro fotsiny amin'izany fotoana izany satria tsisy intsony ny azo atao. Satria ny tenin'Andriamanitra eto dia manambara izy eo amin'ny 9:30 ka hatramin'ny 1:30 averiko vakiana kely amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amin'izay no iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny ZANAK'OLONA ka hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary ahita ny ZANAK'OLONA avy amin'ny hery sy voninahitra lehibe eny amin'ny rahon'ny izy ary aniraka ny anjeliny izy miaraka amin'ny feon'ny trompetra mafy ary izy ireo dia anangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazan-tany 4 hatramin'ny faravodilanitra rehetra. AMIN'NY. Rehefa miseho zany izay amin'ny fotoana io anatin'ny haizina tanteraka zany ity tany ity dia hitomany ny firenena rehetra satria iseho eny amin'ny rahon'ny ny ahafantarana hoe io Jesosy fa ho avy. Dia amin'izay fotoana izay hoy ny tenin'Andriamanitra aniraka ny anjeliny izy anangona antsika izay nahajoro tsara hatramin'ny farany. Ry havana, isambatan'olona na tiantsika tahaky n'inona ny havantsika tsy afaka navitra an'izy ireo isika. Rehefa tsy te hiverina amin'i Jesosy izy, rehefa tsy aina ao anatin'ny fahamasinana izy na ao anatin'ny fahamarinana. Fa mila isika mizara foana dia miomana iaona amin'i Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra farany no meny tompo anamarinany momba ny amin'ny havana dia ao amin'ny Matio ihany 10 andao vakiantsika io Matio 10 ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Ho vakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ahy, ary izay tia ny zanany lahy na zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ahy. Izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ahy. Izay mamonjy ny ainy no ahavery azy, ary izay mahafoy ny ainy no ny amiko dia ahavonjy azy. AMIN'NY. Ry havana, aoka ho tian'i Jesosy alohan'ny olona rehetra isika. Mazava tsara ny tenenin'ny Tompo. Raha ohatra isika ka mametraka ny havantsika sy ny ankonantsika alohan'i Jesosy dia ho very isika. Mahereza tompoko, voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany. Amen.